Lalam-pampianarana isan'ny mahasarika tanora maro, indrindra ireo tanora vao afaka bakalorea ny fianarana momba ny lalàna. Folo taona izao no nanofana ho an'ny fianarana lalàna rano fotsiny ny sekoly ambony momba ny lalàna sy ny siansa politika. Fianarana lalàna izay sokajiana roa miavaka tsara amin'ny ankapobeny, ilay antsoina hoe droit public sy droit privé. Droit privé fampianarana ireo lalàna na sokajin-dalàna zay ifampifehezana eo amin'ny samy olon-tsotra. Dia manomboka any amin'ny taona voalohany dia efa mianatra ny mpianatra momba ny atao hoe droit de la famille, droit des personnes, droit des biens, momba ny fiainan'ny isam-batan'olona amin'ny andavanandro, fiahinan'ny fananany tsirairay na ny fananana iombonana nateraky ny fandovana zany na ny tolotra sy ny fanaovana didy miafina zany ny eo amin'ny lalàna mifeny fanambadiana, ny fisaraha-panambadiana sy ny sisa. Raha ny any amin'ny droit public indray dia misy ny taranja fototra ilay antsoina hoe droit constitutionnel, ny any amin'ny taona faharoa ny droit administratif, ny droit financier moa ny antsoina azy amin'ny ankapobeny fa mbola mitsinjary io ho droit budgétaire zay anarany eo amin'ny taona voalohany ilay antsony rehetra hoe finance publique. Droit fiscal zay manomboka any amin'ny taona fahatelo izy no mianatra an'ireny. Ny droit de la comptabilité publique moa zany dia efa any amin'ny taona fahaefatra ny miakatra zany no manao azy io. Nomena lanja manokana ihany koa ny fianarana momba ny siansa politika. Siansa politika izay ianarana momba ny fitantanana ny fahefana ara-politikan'ireo mpandraharaha sy ireo mpitondra fanjakana na ihany koa ireo eo amin'ny lafin'ny fanoherana. Siansa politika moa zany dia mazava ho azy fa ho an'ireo antsoina hoe mpandraharaha ara-politika ilaina ny manana fahalalana amin'izany lafiny hoe fahefana ara-politika zany, ny fampiasana ny fahefana, ny fandraisana ny fahefana, ny fitahirizana ny fahefana ara-politika, ny famindrana ny fahefana ara-politika. Dia misy taranja maromaro tombony ny fampianarana zay tsy tena mirona ohatran'ilay antsoina hoe cours magistral. Ao anatin'ny fanarahana ny fivoarana hatrany ankoatra ny fampianarana hatrehany, efa misandrahaka manerana ny fatra maro amin'ny alalan'ny fampianarana ampitain-davitra e-learning. Ity sekoly ambony mampianatra momba ny lalàna sy ny siansa politika ity. Tsangambato ny fafolo taona ity fitara en e-learning 100% any amin'ireo faritra. Anisan'izany Antsirabe, Fianarantsoa, Majanga, Tamatave ary Ampefy. Vaovao koa ny fisian'ny application satria mila manaraka ny toetrandrotsika ary misy fiaraha-miasa ho ataonay koa amin'ny tompon'ny teny anglisy. Dia ireo mpianatra zay tena manao ny ataoko hoe e-learning ny mampiasa ny application io miaraka amin'ny plateforme. Dia anisan'izany ny anokafanay ny studio zay afahan'ireo mpianatra fanerasera, manao podcast, manao zavatra maromaro, émission momba ny droit de l'environnement ohatra, droit de la famille ohatra, sy fifaneraserana amin'ireo samy mpianatra indrindrandrindra koa amin'ny samy tanora malagasy. Tena ho feno de feno zany ny cours sy ny question réponse ao anatin'ireo plateforme ny UST ireo. Fomba fianarana mampiasa ny teknôlôjia nomerika ny e-learning raha hazavaina tsotra. Ilay vovonana na plateforme efa novolavolaina manokana no sehatra ifanakalozana ao anatin'izany. Mena lokinina tsiraray ny mpianatra sy ny mpampianatra mba ahafahany miditra ao amin'io plateforme io. Ao avokoa no andefasan'ny mpampianatra ny lesona rehetra ary misy vidéo d'explication miaraka aminy isa-taranja. Ny contrôle, ny examen ary ny soutenance ihany koa dia ao avokoa no mizotra. Torak'izay ny annonce rehetra, calendrier d'événement dia hita ao amin'ny plateforme avokoa. Misy espace ao anatin'ny plateforme izay ahafahan'ny mpianatra mametraka fanontaniana amin'ny vatana ary nanomboka tamin'ity taona ity ny isian'ny application mobile natao izy io mba hanamorana ny fampianarana andinina. Ny tombontsoa lehibe amin'ny fampiasana azy dia amin'ny application azy dia maharay notification amin'ny telefona ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny fotoana ka misy lesona na fanontaniana na annonce mandeha ao amin'ny plateforme. Dia afaka manaraka azy daholo n'aiza toerana misy mpianatra. Ny diplôma dia mitovy lenta amin'ny formation présentielle ihany, izany hoe
habilité par l'État et reconnu par la fonction publique, les diplômes de licence et master azo avy amin'ny formation en ligne. Rehefa système LMD dia mitovy daholo. Système cylindrique izy io a misy crédit fenona, dia rehefa fenonao le crédit a dia afaka ianao manao ny licence na master. Dia anjara briky nentinay nananganana an'ity sekoly ity a ho an'ireo tanora malagasy zay vonona fa ny ataoko hoe ny base na ny fototra dia ny fahaizana lalàna alongany ahafahantsika manohitra sy mijery ary manatsara ny fiainan'ny tsirairay araka ny teneniko ombieny fampisitona miakatra zay no anisan'ny ataoko hoe vina eto amin'ny ESD. Ny rafitra LMD no rafitra arahana efatra ny ampiandohana ary nahafahan'ireo mpianatra maro nanohy ny fianarany any ivelany ankehitriny. Ao anatin'izay système LMD zany dia misy ny atao hoe crédit. Ny crédit zany raha resana tsotsotra dia karazana unité de mesure zany izy zay ahafahana mamaritra zany na m'évaluer ny asa vitana mpianatra anankiray. Amin'ny ankapobeny moa ny crédit iray dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 ora eo no takina zany ao anatina tao-pianarana iray zany dia misy faravakely ny examen anankiroa, misy ny examen partiel na contrôle continu koa moa ny fiantso azy ary misy ny examen final. Mahavita an'ireo ny mpianatra zay vao afaka validena zany ny semestre. Dia ankoatra ny cours zay omenan'ny mpianatra dia misy activité maromaro ihany koa ho fanamafisana zany ny fahaiza-manao ny mpianatra. Ao ohatra ny procès fictif, misy ihany koa ny fanaovana voyage d'étude. Tena zava-dehibe ihany koa zany fisian'ny conférence na ny journée scientifique zay tanterahana indroa isan-taona amin'ny ankapobeny. Antsona zany invitena grande personnalité anankiray, spécialiste du droit anankiray manao échange, manao partage amin'ny mpianatra zany. Ny tokony ho fomba fanoratra lahatsoratra sy ny drafitra ary ny paikady entina manaparitaka izany, ny fifehezana sy fampiasana ny IA, intelligence artificielle. Ireo no FDIB nandritra ny atrikasa ho fiomanana amin'ny famoahana rantirasam-pirenena na publication internationale eto amin'ny leader, laboratoire d'études appliquées pour le développement, l'éducation et la recherche. Andiany voalohany amin'ny fiofanana mahakasika ny resaka publication internationale sy ny resaka intelligence artificielle, zany hoe ny fomba fampiasana azy aty amin'ny recherche scientifique sy ny fomba fanaovana publication internationale amin'ny alalan'ny nouvelle technologie zany. Dia ny laboratoire leader sy ny ESDES zany no mikarakara azy io. Mapikariko ana dia maniry ny hamoaka article ho an'izay fikarohana izay ataoko izay. Dia ireo article izay azo ireo zany mba ampiakatra ny rankine ny isan'ireo manam-pahaizana zany eto Madagasikara ny fisian'ilay article. Dia ny faharoany misy ihany koa ilay fampiofanana izay natao momba ny resaka hoe aiza ho aiza moa ny fidiran'ny IA ao anatin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fampiasana azy ao anatin'ny resaka fanaovana article. Maro manam-pahaizana isika malagasy saingy tsy hita taratra loatra noho ny fahasarotana amin'ny fanaovana ny rantirasam-pirenena na publication internationale. Dia inona tokoa moa ny ilana an'izany hoe publication internationale zany ahafahana mampandroso ny firenena ve le izy inona ny zavatra hoentiny eo anivon'ny fiainana andavanandro. Laboratoire leader zany dia efa manana an'ilay atao hoe ISO 26324. Ao ihany koa ny ISO zay ahafahana mahazo numéro SSN rehefa ao aoriana kely. Obi ISO zany io laboratoire leader io atoato dia efa afaka tsara mamoaka ny asa soratra scientifique ho fantatro zao tontolo zao amin'ny plateforme rehetrarehetra izay misy maneran-tany. Dia rehefa mahavita an'ilay atelier izy dia efa afaka miasa sahady mampianatra manoro ny mpiofana namana zany afaka hisehatra amin'izay publication internationale zay. Afaka manaraka ny fiofanana sy miomana amin'ny fanaovana izany rantirasam-pirenena na publication internationale izany ireo mpianatra
ireo mpampianatra pikaroka ireo profesora sy manam-pahaizana hafa toy ny dokotera. Dia mazava ho azy fa itoy ary hitatra maneran'izao tontolo izao a ny plateforme izay atsangantsika eto Madagasikara ahafahana mampiakatra faran'izay aingana ny tany isan'ny manam-pahaizana fantatra maneran-tany zany. Tena namaly ary maniry mba hisy hafa indrindra fa ho an'ireo namana izay mbola ao anatin'ny seapikaroana amin'izao satria arak'ilay lohatenin-kevitra ilay laboratoire leader tsy izay ihany fa maro be ny olana sedrain'ny mpikaroka eto Madagasikara ankoatra ny resaka publication fa na ny resa-bola na ny resaka ao anatin'ilay sehatra mihitsy dia azo atao no mifampiresaka amin'ilay izy ao anatin'izay tamin'ity formation ity dia maniry zany mba hisiny izay manaraka mba hoe hifanampy zany ilay mpikaroka malagasy satria hita ilay fahasahiranana dia mba afaka mifanampy na hoe toro-kevitra ihany ary. Isan-kendrena manokana ihany koa ireo mpianatra nivoaka master ka manomana ny fianarana amin'ny doktorat. Any dia omena azy ireo paikady sy ny fenitra rehetra ary ireo pitsopitso miandry azy ahafahany miroso avy hatrany ao aorian'ny fahavitan'ny fianarana. Ao anatin'ny fanarahana ny rafitra LMD hatrany isitraka sahady ireo tombotsoa rehetra ireo ireto mpianatra vao niditra farany ireto. Jery foana ny ataontsika hoe paikady rehetra hoentina mametraka ny ataontsika hoe kalitaony zany fampianarana ambony izany ka manao ny atrikasa izay ikonandoha miaraka amin'ireo mpampianatra ireo chef de mention ahafahana tena hoe mametraka an'izany fampianarana formation sy ny kalitaon'ny formation zany mifanaraka amin'izay takiliny eo anivon'ny enseignement supérieur any amin'ny mpampianatra ihany koa no tena nisy ataontsika hoe la clé ahafahana tena hoe mametraka zany lanja fampianarana zany ary izy ireo moa zany dia anisan'ny tena mandray andraikitra mandray anjara tanteraka mihitsy amin'ny izay hoe fiatrehana izay atrikasa izay ary eo no omena ny torolalana rehetra hoentina mametraka tanteraka zany hoe fampianarana ambony izany. Isan'ny tena napetraka tato moa zany izay hoe norme sy qualité zay izay anisan'ny tena hoe ametrahana ny ataontsika hoe lenta ny fampianarana sy ny zany lanjan'ny fampianarana ambony izany dia mba hisitraka n'izany hoe fivoarana amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany ankoatra ny hoe efa fisitrahan'izy ireo zany ny fisondrotana arak'asa any amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy izany ary eo ihany koa ny ataontsika hoe lanjan'ny fampianarana izay avolenta tanteraka zany iaraha-miasa amin'ireo mpampianatra izay tena manana ny traikefany eto anivon'ny ESDS. Manodidina ny 2,900 eo ireo malagasy mahavita fianarana amin'ny ambaratonga ambony araka ny salanisana avoakan'ny UNESCO. Manana anjara biriky lehibe ho an'ny fampakarana io salanisy io ireo sekoly ambony miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana.